Nanomboka ny 7 janoary 2024 no nivory ara-potoana ary mandinika ny teti-bola ampiasain'ny komina Antananarivo renivohitra ny filan-kevitry ny tanàna Antananarivo. Anisany misongadina ao anatin'ny teti-bola 2024 naroso ny mpitantana ny komina Antananarivo renivohitra ary nikeny maro anisa amin'ny filan-kevitra munisipaly ny fampiakarana etra sy aba amin'ny sehatra maro. Iakatra avokoa ny aba sy etra ilain'ny komina Antananarivo renivohitra amin'ny mponina amin'ity taona 2024 ity. Itombo 10,000 ny etra-trano ilain'ny komina raha teo amin'ny 5 hatramin'ny 7,000 teo aloha izany. Iakatra ihany koa ny etra ilaina amin'ny fandrenana ny fandravana trano. Raha 5,3 ariary ohatra mitakian'ny komina fanamboarana ny atotan-taratasy amin'ny fangatahana alalana famindrena trano na fandravana trano teo aloha dia miakatra 5,000 ariary, izany manomboka amin'ity taona 2024 ity. Iakatra ihany koa ny aba-tsena eto an-drenivohitra. Raha 4,500 ariary isam-bola raha ohatra no nalain'ny komina amin'ny varotra iray ny pavillon Analakely, iakatra 5,7 ariary izany manomboka amin'ity taona 2024 ity. Raha 7,1 ariary isam-bolana no aba nalain'ny komina tamin'ny varokena sy mpamogady eny amin'ny tsena Andravoahangy, dia iakatra 5,7 ariary izany araka ny fanitsiana ao amin'ny teti-bolan'ny komina Antananarivo renivohitra taona 2024. Voakasiky ny fampiakarana avokoa ny tsena rehetra eto Antananarivo renivohitra tanànan'ny komina. Nisy fiakarana 5,20 ny etra ilain'ny komina Antananarivo renivohitra amin'ny fahazon-dalana hivarotra zava-pisotro mahamamy na ny licence de vente de boisson. Mitomby ihany koa ny etra ilain'ny komina amin'ny takelaka fanaovana dokam-barotra. Misy fiakarana hatramin'ny 50,100 ny etra ilain'ny komina amin'ny fametahana panneau publicitaire. Raha ariary isaky ny metatra tora-droa no alain'ny komina amin'ny panneau publicitaire dia iakatra 4 ariary isaky ny metatra tora-droa izany. Ny sarany fikarakarana atotan-taratasy rehetra eny anivon'ny boriboritany dia nahitana fiakarana manomboka amin'ny 5,100 hatramin'ny 200,000. Isany koa ny etra vaovao ampiarina manomboka amin'ity taona 2024 ity. Andoavana etra manomboka izao ny fanaovana famadiana eto Antananarivo renivohitra. 5,000 ariary no alohan'izay mikarakara famadiana raha Maimaimpona izany teo aloha. Izy koa ny etra ilain'ny komina amin'ireo cybercafé mampiasa solosaina mihoatra ny 5. Mitetina raha etsy ariary isa-taona no etra takian'ny komina amin'ny cybercafé. Nisy ihany koa nefa ny fanafoanana etra izay nataon'ny komina Antananarivo renivohitra. Nofoanana ny aba ilaina amin'ny fandrofana fako na ny ROM, redevance des ordures ménagères.